Vatimpana et Dieu Pasteure BARBIER Christina. Dia hitako ny fahendrena dia tsara noho ny fahadalana toy ny atsara ny mazava noho ny maizina. Amen. Ivavaka sika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Tsy mitsahatra manome voninahitra ny anaranao zahay amin'izao maraina izao. Mideranao satria nomenao tombonandro vaovao. Ka izany indrindra no anandratanay ny feonay miaraka amin'ireo anjely sy ireo mponina any an-danitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mankasitraka indrindra Jesosy malala noho ny famindramponao mbola nazahoanay fofonaina ka nafahanay indray miantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Misaotra Jesosy tompo fa betsaka ny mba ny fahafatesana amin'iny alina fa izay kosa dia mbola nomenao ity andro an'io ity afahanay hitady anao bebe kokoa hibebaka ary ampandroso ny fanjakanao. Mamindrafo aminay fa tsy mendrika an'izao fitiavanao izao zahay mifony amin'izay rehetra tsy akasitranao ka sasao amin'ny ranao madio Jesosy izay rehetra tsy namboleny tananao aty anatinay Jesosy. Meo anay anio ny fanahinao mahery indray Jesosy afahanay indray mandray ny teninao mitenena tompo mitenena araka ny fombanao. Meo anay ny vatsim-panahy mba tsy andehananay ao anatin'ny aizina amakivaky ny tontolon'andronay. Raha misy ny ajany dera sy ny voninahitra dia ho anao irery ihany izany mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Aleluia. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izany fiarabana apostolika izany no iarabana isy anao ry havana malala amin'ity anio ity nahatratra izao maraina vaovao izao. Manakambara amintsika ny tompo ry havana malala ka indro ny lohateniny fampianarana amin'ity anio ity hoe ahoana ny fahalalantsika marina ny tompo, ahoana ny fahafantarantsika marina ny tompo. Koa jerevantsika ny baibolitsika filazantsara ny Jesosy Kristy no soratany Matio 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Matthieu chapitre 16 verset 13 à 18. Rehefa hita izany ry havana dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona dia hoy ireo. Hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpianany. Ary hoy Jesosy taminy fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo amandra no naneho anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo efa nanao ny asa izay nanirahan'Andriamanitra rainy azy ny tompo Jesosy amin'izao teny n'Andriamanitra voatondro ho antsika izao. Mitory ny fanjakan'Andriamanitra efa akaiky koa izy. Tahaka izay efa nambarany Jona mpanao batisa nitory ombenimbeny eran'ny faritry Palestina. Jona manko dia feo niantso avy any anefitra nampahafantatra ny olona fa ilay avy aoriako izy no mahery noho izaho. Fahalalana efa ny fandovan'ny firenena Israely na ny jiosy izao ambara sy abaribary izao. Nefa indrisy ry havana fa ny fangaroharo be ihany tao am-po sy tao an-tsainy maro fa izany hoe iza tokoa moa zany Jesosy Kristy izany. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra hoy Jona mpanao batisa izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Izay nibebaka dia nihazava saina fa ny sasany kosa vao maika nanamaizina ny fony sy ny sainy ary ny fanahiny koa aza. Fantatra i Jesosy nefa
maizimaizina tamin'ny hafa. Fantatra izy saingy tsy tiana. Ary zany na tonga ny filazantsara ny soratany Ziona ny laza hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Izany no fahalalana hita fa nanana ny olona tamin'ny andro nahaveloman'i Jesosy teto an-tany. Ny olona nonenan'ny demonia kosa nefa dia nahafantatra azy fa zanak'Andriamanitra izy. Eny, fa na ny havany sy ny fianakaviana aza dia nody tsy nahalala azy ho zanak'Andriamanitra. Nisy sasany amin'izy ireny. Ny maro kosa nampatsiahy fa sao dia mpaminany talohan'ny faharazana no nitsanganakavelona indray. Ary ny fariseo sy ny olona ary ny mpanora-dalàna kosa dia nanala baraka sy nanazimbazimba an Jesosy ho filohan'ny demoniaka sy irako Belzeboba. Ireo fahalalana sy fahafantarana diso rehetrarehetra voatanisa ireo anefa ry havana. Ireo dia tena nampahory ny fon'ny Tompo. Dia nitondra ny mpianatra vitsivitsy izay tia azy izy ka lasa ny anavaratra tany amin'ny faritry Dekapolisy any Kaisaria Filipo izay faritany tena hoe mbola be jentilisa tamin'izany andro izany. Any ny Tompo no namotipotsitra ireto olon-tiny sy mba tia azy satria dia ny mpianatra dia tena nisy tokoa afa-tsy ny ray izay natsoiny hoe zanaky ny fahaverezana dia tena hoe nankaty azy. Dia hoy Jesosy hoe ataony olona ho isa moa ny zanak'olona. Efa ny natao ry havana ny famantarana. Nasehon'i Jesosy ny fahagagana, ny fanasitranana ary toroteny sy fampianarana mazava no nolazainy Jesosy nefa vao maika koa tahaka ny raona mainty izany. Ary dia nanakona ilay masoandro mibalika ho an'izao tontolo izao. Ataony olona ho iza moa Kristy mpanafitra. Ry havana malalo, efa tsy zava-baovao manaitra antsika loatra intsony ny atao hoe fivavahana kristianina. Maro no mahafantatra an'izany. Tsy vitsy no efa mino an'izany. Nefa izao mbola miverina amiko sy aminao indray ny fanontanian'ny Tompo anio ka manontany amiko sy aminao hoe ahoana marina no fomba fivavaky ny maro amiko ankehitriny. Efa lasa ny taonjato voalohany. Efa anatin'ny taonjato faharoatsika. Ary izay nitoriana dia nambara tamin'izao tontolo izao tokoa izany hoe izany filazantsara izany. Kanefa dia toa mbola mifangaroharo be ihany ny fahalalana ny fivavahana kristianina. Hoy ny manko ny sasany, ny fivavahana dia fanajanan'Andriamanitra ka izao ny alahady ihany no anompona azy. Fa ny andro hafa kosa dia tsy hahafantarana mihitsy maha-kristianina an'izany kristianina izany. Fa izay no atao hoe mpivavaka alahady fotsiny fa andro hafa dia jentilisa fiainana. Ny sasany kosany dia manao ny kristianina hoe ireny dia efa mpifoha ireny fa izahay dia aleo kristianina tsotra ihany. Tsy hainay zany mitoroteny izany, tsy hainay zany manao raharaham-pivavahana izany fa dia aleo mpiangona tsotra. Ao koa ny laingalenga izay lazainy sasany koa hoe ny fanaovandrazana ve tsy maintsy avele na dia hoe zany mpivavaka zany aza satria zany no mahamalagasy ahy sy anao ka tsy maintsy hotompoana ny razana. Ry havana malala, jerentsika koa ny ireo toerana maro fanaovana lanonana, fitsangatsanganana, toa hita be olona tsy tamboisaina. Fa jereo angeny tranon'Andriamanitra ankehitriny, jereo angeny trano fiangonana ankehitriny, toa mampalahelo, toa mangingina, ny W toa fona. Satria nahoana? Satria rehefa poritra sy efa ankaterena ny sasany vao mba mivavaka mamonjy fiangonana. Ry havana malala, ny faharetana sy fandavatena aray ny finoana no azahoana fanavotana ry havana
Ka hoy indray ny tenin'ny Tompo amiko sy aminao anio hoe ianao kosa manao an' Jesosy mpamonjy ho iza. Fantatro sady fantatrao ry havana fa izy irery ihany no mahavonjy. Nefa indro ny mpamonjiko sy mpamonjinao mibanjona isianao ankehitriny. Mijery ny avitsy ny kristianina ka manontany amiko sy aminao haingana hoe ianao kosa ahoana. Ry havana rehetra, ny fanahin'Andriamanitra monina ao anatin'ny fony kristianina mino ka miray sy miombona amin'ny tena sy saina amam-panahy. Izany ry havana no ahafantarana tokoa fa kristianina marina isika. I Jesosy no tena mampahalala marina. Ry havana malala iza moa zao Andriamanitra ivavahantsika izao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tandremo ary fa ny fahalalana an'Andriamanitra tsy misy ny fanahy masina dia ho toy ny fahalalan'ny Simona Petera ihany, izay ankasitrahan'ny Tompo nefa izao diso lalana vetivety fotsiny satria dia nihevi-tena ho nahalala loatra ho ny Tompo teny fantatra, hanika nanjary vetivety foana dia fahalalana tapany no nahalalany an' Jesosy noho ny nofo amandra mbola manan-kery ao anaty. Ny fahalalana marina ny Tompo mpamonjy ry havana dia mandroso sy mitombo eo ampanolora-tena hanao ny sitrapony na mora na sarotra, ny mirotsaka amin'ny fitaomana, ny mivarilavo, ny mijoro ho vavolombelon'i Kristy marina ho fanasin'ny tany amin'izao fiainana izao. Kanefa dia manao ahoana izasy ianao raha mbola miaina ao anatin'ny fankahalana, vavolombelona marina ve izany? Raha mbola miaina ao anatin'ny lolo-po amin'ny fanavakavahana ny mpiara-manompo? Tena mpanompon'i Kristy marina va? Kristianina marina va izany? Na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra dia mandroso amin'ny fahalalana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tena hoe kristianina manana fahatahorana an'Andriamanitra. Satria nahoana? Tarihy ny fanahin'Andriamanitra ary dia mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany, mitady ny mbola any ivelan'ny vala. Ny eo akaikin'Andriamanitra lalandava iray havana amin'ny fandiniana ny teniny sy amin'ny vavaka izany no hany hahafantarana ilay ny raina ho mpamonjy izao tontolo izao. Koa mazotory havana miray feno isan'andro miaraka amin'ny fanahy masina ary tafaray amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny. Ka izany no anaovan'ny soratra masina hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy, izy no ariko sy tokoko. Amin'izay ianao dia ho tonga tena mpino marina izao sy ianao amin'izany ka olom-boafidy ho amin'ny famonjena ny fanahy. Nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ry havana no tena nahatonga isianao ankehitriny ho kristianina. Azo atao tsinotsinona izany. Kanefa aoka ry havana isika hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy tokoa ary tena ho tia sy hanajazy hanolotra ny tenantsika ho fanatitra masina ho ankasitrahan'Andriamanitra. Azo rery ny voninahitra atsika ny fahalalana ny Kristy. Aleluia. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, mankasitraka indrindra amin'ny teninao. Mankasitraka indrindra Tompo, no mbola ahafahanay mitombo marina tokoa amin'ny fahalalana anao. Maro aminay tokoa mantsy matetika dia very hevitra mitompo teny fatratra ho kristianina kanefa kristianina tapatapany tsy tena mahalala anao marina Jesosy. Mbola mifikitra amin'ny fanaon'izao tontolo izao, mbola manana fo ratsy, fankahalana, tsy fitiavana amana. Oh Jesosy io, mampalahelo ny fananao masina izany. Mamindra foka miantrahanay ianao ary dia irao ny fananao mahery. Ampirisika anay mandrakariva hitady fantatra anao, ampitombo ny fahamasinana ty anatinay. Ahafantaranay bebe kokoa anao Kristy mpamonjy avy any Nazareta. Misaotra Jesosy io, raiso ny fitahiana ny sodran'izao tonoana amin'ny anaran'ny Tompo.
Ny fitiavan'Andriamanitra ray zany nomezany zanany ilay tokana hitady sy hamonjy ny very. Ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy tompoko anolazaina amiko sy aminao hoe ampoanao ny fahasoavako. Ny fiadanan'i Jesosy sy mihoatra noho ny fahalalana rehetra nampanantenany antsika tokoa hoe fiadanako nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo hitoetra amin'ny fo sy fanahintsika manontolo. Noho ny Tompo tiako izay tia ahy ary izay fatra-pitady ahy dia hita ahy. Ho anao ny haja, anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Fa anay kosa Jesosy ny fibebahana ary ny fahalalananao isan'andro amin'izao anarana ianao izao. Mankasitraka Tompo. Aleluia. Amen.